fitaovana trano le mpijery ajaina ny tsy diny tokatrano amin'izao tokarivany alatsinainy izao fotoana ny fampalalam-boveo eto amin'ny fahitalavitra amin'ny TV miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy manasanao ampitiavana ry izahay anaraka hatramin'ny farany fotoana ny fampalalam-voantsika amin'ity alina ity tontolo ny toetry ny andro avy hatrany dia anokafantsika izao vaovao izao nahatsikaritra ny mponina indrindra ny teto andrenivohitra fa niverina nangatsika indray ny andro ny fanazavana izay noentiny teo anivon'ny sampandra mpamatatra ny toetry ny andro moa dia mbola hitoetra amin'ny faran'ny herinandro izay atsika mamirifiry eto Madagasikara izay hojerentsika indrindra ny fanadihadiana. Nanomboka ny sabotsy lasa teo no niverina nangatsika indray ny andro indrindra eto afovoantany. Mbola hitony atsika hatramin'ny faran'ny herinandro raha ny fanazavana ny oety ny sampandra-mpamatatra ny toetr'andro. Raha toa ka manodidina ny 20 degré celsius ny maripany ambony rehefa faraparan'ny volana aogositra toy izao dia tafidina 17 degré celsius izany. Raha ny température zany raha ny ambony indrindra zany resahantsika ohatra hoe fin d'août miditra mankany amin'ny septembre zany ny manodididina ny eo amin'ny 20-21 degré zany ny maripana tokony izy zao tsika midina hatrany amin'ny 17 degré ny ambony indrindra dia ny ambany indrindra 10 degré zany hoe mangatsika ambany tokony izy zany sady mangatsika mihoatra amin'le andro vitsivitsy maromaro izay lasa teo zany hoe hitan'ny vatan'olombelona mihitsy zany fidinan'ny maripana satria teo tsika mitsy natratra hatrany amin'ny 23 degré midina 7 degré midina 17 zany hoe midina hatrany amin'ny 7 degré zany maripana tena reny vatana le izy miaraka amin'ny rivotra dia vao miahy zany tsapa tsara hoe mangatsika io 17 degré io raha ny tena marina 17 degré mesuré le appareil io fa ny tena hen'ny vatana zany mety mbola latsaka ny 17 degré vokatry ny amandona sy ny amafan'ny rivotra tsy mitovy zany le température tena hoe mesuré ny instrument sy ny température ressenti an'le vatatsika tsika zany mety maheno mangatsitsika kokoa satria le fitaovana tsy inona miafina ao anatina abrise zany alana amin'ny effet perturbateur. Ny toetrandrotsika aloha zany zao raha ny situation misy amin'izao fotoana zao dia mitatra hatrany amin'ny farany herinandro manamafy zany zay hatrany amin'ny sabotsy zany omaliko ohatr'izao foana ny toetrandrotsika. Ny orana betsaka akory tsy misy fa ny mandrivotra dia mbola mitoetra foana ao anatin'ny zay hatrany amin'ny sabotsy zay. Ny extrême zany ataontsika hoe lasa moa tsy resahantsika zony satria efa ny ainany igny dia androany latsinainy talata larobia mety eo kely ny lakamisy dia zoma sabotsy miverina foana ny situation zany. Omaliko hatrany araka izany ny andro tsy hisy akory ny orana betsaka fa angatsika sy andrivotra. Ny latsinainy hatramin'ny alarobia no tena ahitana izany eo ihany ny toetr'andro ny lakamisy ary iverina hilatsaka indray ny maripana ny zoma sy sabotsy.